Eo amin'ny vaovao manasongadina ny lafin'ny fitaterana an-dranomasina, ny 570 isanjato ny fitaterana an-dranomasina na ny trafic maritime dia kirakiraina eo anivon'ny seranan-tsambon'ny Toamasina avokoa. Misy ny ezaka tokony hatao mahalona firoborobon'ny entana izay kirakiraina ao an-toerana ka dia miezaka mampifanaraka ny foto-drafitrasa amin'ny filan'ny toekarem-pirenena mofony eo anivon'ny izany seranan-tsambo izany. Manana anjara toerana lehibe ny seranan-tsambon'ny Toamasina ary misy ny ezaka izay atao mba hifanaraka amin'ny filan'ny toekarena ny foto-drafitrasa izay misy ao an-toerana raha ny fanazavana izay noentiny tale général'ny Spat na ny société du port à gestion autonome de Toamasina. Zahay zany tsy maintsy miainga foana amin'ny filan'ny économie zany dia zay no ahafahanay zany mandrindra adapter ny infrastructure eto amin'ny Toamasina zany ny antony moa zany araka fantatra loatra amin'izao zany mbola zaha eto zany no anisany ataoko hoe mikirakira ny trafic maritime 75% kama izay raha tsy diso mbola tsy maintsy mandalo eto ka atoato aloha zany mbola mieritreritra zay fa mbola hanana milaza ty bôty dia zay no mahatonga anay tsy kelikely dia n'izao zany dia efa mamboatra asa ary reny natorana roa teo reny zany fa hatrany amin'ny 2035 zany dia efa dia n'izao zay dia efa mieritreritra zay mieritreritra zay tsy vitany hoe mieritreritra fotsiny fa manomboka miasa manomboka 2013 dia efa manomboka ny asa dia hoezahana atao tsikelikely eny le asa zany arakaraka fivoarany toekarentsika zany. Mitombo hatrany raha ny fantatra ny abetsaky ny entana izay kirakiraina eny anivon'ny seranan-tsambon'ny Toamasina. Azo eritreretina sahaly fa any amin'ny farany taona atsika zao dia ikirakira any amin'ny 2 800 000 tonnes de trafic. Anatin'izay ngamba aloha ny tena m'intéressé antsika dia hoe amin'ny farany taona zay zany mieritreritra hoe mahavita 180 000 conteneurs. Noho ny mbola tsy fisian'ny fankatoavana iraisam-pirenena moa dia mbola tsy misy ny mpiara-miasa avy any ivelany afaka manampy an'ny Spat amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany.